Faly miarabanao ndre ny tenako amin'izao lahady maraina fa 20 volan'izao. Andrabizao fahamarinantsika an'io dia mitondra ny loha hevitra hoe mandrehitra ny afo amin'ny fisaintsainana ny teny. Amen. Ten'Andriamanitra fanikafana dia ao amin'ny Salamo 7:3 nafana ny foko tato anatiko raha mbola nieritreritra aho dia nisy afo nirehitra ka niteny tamin'ny lelako aho. Amen. Hoy ny mpanao Salamo amin'ny 9 etsy ambony, raha mbola nieritreritra aho dia nisy afo nirehitra. Miresaka amintsika izany zavatra mahery vaika momba fisaintsainana. Mampirehitra ny afo ara-panahy izay mandoro, manetsika ny aingam-panahinao. Inona no andraindrainao, ny planinao, ny tanjonao, ny zavatra tianao tratrarina ary kasainao atao amin'ny taona ho avy. Afaka mametraka ny tenanao amin'ny lalana marina ianao ary manetsika ny aingam-panahinao amin'ny fakana fotoana isaintsainana ny teny. Amen. Amin'ny Jeremia 2:7 dia hoy izao: tsy hanonona azy aho na hiteny intsony amin'ny anarany, nefa izany dia tonga toy ny afo mirehitra ato amin'ny poko, voahita ato amin'ny taolako. Teto Jeremia dia nanapa-kevitra tsy hiresaka momba an'Andriamanitra intsony, fa ny afo tao anatiny ten'Andriamanitra tao am-pony dia nirehitra mafy ka tsy nahatana azy. Ary ny Jeremia 5:4 koa dia milaza: koa izao no lazain'i Jehovahandriamanitra maro noho ny nanaovanareo izany teny izany, indro ataoko afo teniko izay eo am-bavanao, ary ity fireneny ity ho kitay azo levonina. Amen. Ary koa ny Jeremia 3:20 dia milaza: tsy tahaka ny eo fa ny teniko, hoy Jehova, ary tahaka ny kanota manolotolo ny vatolampy va? Ten'Andriamanitra dia alazainao toy ny afo sy kanota manolotolo vatolampy. Efa feno fanahy masina ianao noho izany ny afon'Andriamanitra dia ao amin'ny fanahinareo. Fa mba handrehetana ny afo dia tsy maintsy misaintsaina ny ten'Andriamanitra ianao. Ary toy ny afo mirehitra ao am-ponao ny teny dia tsy mahazo mangina ianao dia ho voazona foana ny firehetanao. Amen. Vao avy namaky ny ampaminandro isika dia Davida sy Jeremia izay nahay nirehitra ao an'Andriamanitra ary nizara tsy ambaratelony dia misaintsainana ny ten'Andriamanitra. Mampirisika anao hiteny ten'Andriamanitra amin'ny firehetana sy amin'ny faharesen-dahatra izany. Noho izany rehefa mivavaka sy mifadiana ianao ho fanomanana ny taona ho avy dia ataovy azo antoka fa misaintsaina tsara ny ten'Andriamanitra ianao. Amen. Vavaha ny firehetana amin'ny fiteny tsy fantatra dia saintsaina ny teny mandrimpatonga anao eo amin'ny teboka mohanao an'io afo ao anatinao io ary mampiatra ilay fandrenesana izay nataon'i Jesosy Kristy Tompo anao. Amen. Toka ianao amenao fandresen-dahatra tanteraka izao vavaka izao, ataovy amin'ny fonao rehetra. Ray malalo, misaotra anao noho ny teninao izay mandoro ato anatin'ny foko, mampirisika hanambara ny fahasahiana ny fahamarinanao sy ny tanjonao eo amin'ny fiainako ary mametraka ny sitraponao eto an-tany sy amin'ny olombelona rehetra manerana izao tontolo izao. Mihetsika sy maneho voninahitra aho amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainako aho, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Mankasitraka tompoka na niaritra hatramin'ny farany aho dia tahian'Andriamanitra manokana ianao sy ny ankohonanao aminy, manona tontolo andro feno voninahitra, fandresena, fahatsaràn'Andriamanitra ho anao sy ny ankohonanao rehetra.